avec C'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV. Tout pour transformer vos projets en réussite. Cette année, donnez vie à vos projets avec nous. Manoltranao ny vaovao. Global Simon no ambadik'ireo nofinofy, ireo rindrina voatsangana ary ireo fotodrafitrasa sy ny lalana rehetra. Global Simon, ho mafiorina no avy. Manoltranao ny vaovao. Assurance art, dimampolo taona ny ilanao. Manoltranao ny vaovao. Salama tompoko, tonga soe tamin'ny Pegasus e. Zahay dia mamokatra kidoro vita avy amin'ny mosy. Tena mateza, voanja fiafy. Manoltranao ny vaovao. Manoloana ny olona ny famatsiana herinaratra eto Madagasikara. Amafisina ny fampiasana angovazavozina toy ny herin'ny masoandro, hoy ny filoham-panjakana alina teny amin'ny Université n'Antananarivo. Manodidina ny 5 taona no azo lazaina ho antitra ny soavaly iray, ary eo amin'ny 7 taona eo no manomboka manjavozavo ny masony raha nambarany iray mpianakaviana iray mpiompy soavaly efa taonany maro. Olona 13 farafahakeliny izay ahitana mpizahatany maro no namony ainy nandritra ny fahamaizana alim-pandihizana iray tao amin'ny toeram-pialan-tsasatra any andrefany Inde omaly alina ny antsiporiandreo no arahantsika ao anatin'ny fahampahalalam-baovao. Aterina indray ny arahaba toko kilasy toko vavanao izay manaraka ny fampahalalam-baovao eto ny fahitalavitra kolo amin'izao alina izao asainam-pananjana ianao anaraka izany hatramin'ny farany. Manoloana ny olana ny famatsiana herinaratra eto Madagasikara, amafisina ny fampiasana ny angovazavozina toy ny amin'ny herin'ny masoandro, hoy ny filoham-panjakana alina teny amin'ny Université Antananarivo. Ireo birao-mpanjakana sy ny université rehetra manerana ny nosy no isain'ny lahara-pahamehana amin'izany, miroso ihany koa ny famahana ny olana amin'ny famatsiana rano olona saina. Fototry ny fitakiana teny Akanja nanomboka ny 12 septambra ny tsy fisitrahana herinaratra sy rano araka ny tokony ho izy. Ny afara tamin'ny fialany Andry Rajoelina teo amin'ny toerana izany noho ny tsy fitondrana vahaolana mamaly ny filan'ny vahoaka. Ankehitriny, miroso ny fiadinan'ny fanavaozana ny Repoblika, taorian'ny fanomezana transformateur misy 720 ho an'ny orinasa Jirama izay mitetina 10 miliara ariary. Nitoto amin'ny fandraisana ny angova avy amin'ny herin'ny masoandro teny amin'ny Université n'Antananarivo izany ny alina teo. Famadiana ny herinaratra ety mba herinaratra azo avy amin'ny masoandro dia ankoatran'izay moa reny fanomezana hitanareo reny ny caméra de surveillance sy ny ordinateur ampiasan'ny mpianatra sy ny administration ato amin'ny université. Dia izy io tsy ho an'ny université ny Ankatsorery fa ho an'ny université rehetra manerana ny Madagasikara samy mahazo ohatr'izao daholo jiro sy ny rano. Dia ao anatin'ny ezaka koa io ataonay ivadiana makany amin'ilay transition énergétique tsikelikely. Amin'ny talata zao tsika hitokana sahady tonga dia efa teneniko eto hitokana ny an'ny samifiny. Ny samifiny zay ny ohatra. Ny exemple voalohany mametraka panneau solaire koa samifiny ao aminy dia hotokanantsika izy. Zahay ao iavoloako dia ametraka 500 kW. Hanomboka an'izay zahay amin'ny herinandro. Zay zany dia atao ohatra ho an'ny tranom-panjakana rehetra eran'ny Madagasikara raha mahavita mametraka panneau solaire amin'ny tranom-panjakana dia miena ny inona moa zany ny production zay tsy maintsy enjehiny Jirama. Dia mikisaka tsikelikely tsika makany amin'ny transition énergétique hialantsika amin'ity délestage lavareny mampimenimena ny vahoaka aty. Irevolana ny faharetan'ny fanatanterahana ity asa ity ary noraisina tamin'ny fomba ofisialy omaly alina. Nomena herinaratra 1 mégawatt azo avy amin'ny herin'ny masoandro ny Université n'Antananarivo ary toy amin'ny université rehetra eto Madagasikara. Teto, nisy ihany koa ny fametrahana lampadaire solaire misy 700 ho an'ny zaridainan'ny université, toeram-pianarana, toerana fatorian'ireo mpianatra ary ireo faritra ifamezivezen'izy ireo. Manampy io ny fanomezana solosaina misy 520 sy 900
mety amin'reto angovo azo avaozana voanosotrahana ireto solosaina natao maharitra maivana ary mitsitsy angovo ahafahan'ny mpianatra sy ny mpampianatra miasa tsy miankina amin'ny fahatapahan-jiro. Ankoatra izay nisy ihany koa ny fametrahana caméra de surveillance misy 200 anamafisana ny fiarovana sy ny fandriampahalemana eny amin'ny anjerimanontolo. Falafim-bavao hafa mihitsy hafana maneho Naza mahakasika ny raharaham-pirenena toy ny fitarainana na eo ihany koa ny fividianana natsankana ny application Instant Démocratie na ny démocratie mivantana izay nikarakarain'ny plateforme stratégique opérationnelle multiangulaire andraisana ny fitaraina ny tsirairay sy andefasana izany eo anivon'ny ministera izay antefanina no tanjona raha ny fanazavana fanampy mpanazavana. Instant Démocratie na hoe ohatran'ny hoe démocratie mivantana sy union zany zay atao hoe zay no anarany application anankiray afaka mandray fitarainana ho an'ny olom-pirenena rehetra zay amin'izao moa zany efa maro be tsika no mikirakira ny resaka eo amin'ny sehatry ny internet dia ao anatin'izay zany misy fitarainana ho an'izay zava-manjo ao anatin'ny administration rehetra any amin'ny fiarahamonina hatrany amin'ny fotony ka hatrany atapiny dia afaka manao an'izay dia ao anatin'izay moa zany plateforme koa mbola manana an'izay olona afaka technicianina zay afaka mamaolana na afaka mitondra n'ilay fitarainana eo eny anivon'ny sampandrara zay afaka mandray izany ao anivon'ny PRRM ohatra na anivon'ny ministera tsirairay izay voakasika ilay fitarainana. Iazo ny mahajanga indrasika eo anatin'ity fampalalam-bavao manaraka ity mitaky ny anajana ny safidy mahoaka tamin'ny fividianana be ny tanàna tao amin'ny commune Betrandraka district ny tsara tanàna ireo mpifidy efa nahazo rariny tamin'ny filan-kevim-panjakana ny be ny tanàna lalim-bahoaka ka tsy tokony hitarozaka sy hametrahana azy amin'ny toerany raha ny fanazavana fanampanazavana. Miantso ny tompona ndraiky mpanjakana Fohibe ireo vahoaka mpifidy ao amin'ny commune Betrandraka district ny tsara tanàna mba hanome baiko ny anatanterahana ny fifamindram-pahefana amin'ny be ny tanàna lanim-bahoaka dia Andriamatoa Rahajarvelo mbola mandaty sy anatanteraka io famindram-pahefana io ilay candidat be ny tanàna mpifaninana taminy na eo aza ny didim-pitsarana avy ao amin'ny filan-kevim-panjakana ny faha 20 ny volana Mey 2024 lasa teo izay milaza ny fahalaniny Rahajarvelo hitantina an'ity commune Betrandraka ity. Tsarakaraka ilay safidinay vahoaka no mipetraka ato anivon'ny commune. Hita mitsy fa misy ny tsindrazo lena mozana ny tsindrila aty amin'ity ambany-ravikazo ity ny lanim-bahoaka sy ny laniny teo amin'ny fifidianana tsy mitondra ny be ny tanàna fa ny tsy lanim-bahoaka no lasa mitondra mivoaka ny didim-pitsarana atao possession tsy hita fa milefalefa ary tsy hita mitsy zay plan misy an'ilay hoe mera zay tsy lany ka noho izany dia mitaraina aminareo tondra fanjakana amin'ny fanavoizana mahevy izay vahoaka ato anivon'ny commune Betrandraka mba hanalana tsisy atakandro ny mera zay natentina ka mbo hametraka ara-dalàna ny be ny tanàna zay laninay vahoaka tato anivon'ny commune Betrandraka tsy misy atakandro. Ny antony tenenako eto dia amin'ny mafilofilan-kevitra na ato amin'ny commune mahafantatra ny zava-misy ato. Ny fanontaniana tiako apetraka ahoana marina ty fitorany lalàna aveza no manan-kery azahoany be ny tanàna mipetraka ny any amin'ny cour suprême sa ny eo anebakebany eo fa fanarota-pahefana dia manjaka ato amin'izao fotoana izao fa tsy ilaina hono ny conseiller. Inona ny antony ametrahany fanjakana ny conseiller raha tsy ilaina? Tia firanaty bozaka intsony e fa ny filaminana ny tadiavinay ny lanim-bahoaka ny tiana hipetraka eo satria mampilamina anay vahoaka Rahajarvelo io safidinay vahoaka. 10 faingo raika amin'ny 70 isanjato ny vato azony Rahajarvelo candidat tsy miankina manoloana ny 4 faingo 7 isanjato azon'ilay candidat Irmara mitantana ny tanàna ny Betrandraka mandaty sy hanao ny famindram-pahefana didiny fitsarana tao io mbola sokajina ho lalan'ny ririnina tsy manaja ny tany tandalàna izao tsy fankatoavana ny didim-pitsarana ataony candidat Irmara zao. Hatramin'ny atombohan'ny fahavaratra maro trano sy foto-drafitrasa sarava teto amintsika tsy fahafenoan'ny kalitao sy fenitra momba ny fanorenana no isan'ny mahatonga ireny hoy ny manam-pahaizana momba ny asa vaventy tokony hamafisina ny fanadihadiana mialoha sy ny fanaraha-maso ny fananganana ny foto-drafitrasa mialohany hanomezana fahazahoan-dalana raha ny fanazavany Gabin Eloa.
maro amin'ireo fotodrafitrasa sy trano miorina eto Antananarivo sy ny manodidina no tsy manaraka ny fenitra. Antony lehibe no mahatonga an'izany hoy ny teknisianina momba ny asa vaventy. Tsy midina ifotony mijery ilay toerana anorenana ny commune fa manome alalana antaratasy fotsiny. Ny mpanorona fotodrafitrasa tsy manadahady momba ny toetany amin'ny faritra anorenana. Manampireny ny tompotrano mety tsy ampy fa efa mividy ka tsy afaka mampanao fanamarinana lalina meloa momba ny fanorenana ka izay toerana tiany ihany no anorenana ilay fotodrafitrasa. Ankoatr'izay, misy ihany koa vokatry ny fanotovana sy ny fahatsetsena ny lakan-drano. Rehefa fotoam-pahavaratra tahaka izao, miaina ao anaty tebiteby amin'ny fiakaran'ny rano, ny rivo mahery, ny fiotsahan'ny tany, tsy misy afa-tsy ny fanajana ireo dingana samihafa ireo, ny fisorohana ny loza mety hitranga raha ny fanazavana. Dia ny solution voalohany zany amin'ilay izy dia hoe rehefa manome permis de construire ny commune moa zany tena mamena izy iny, dia reny ny zavatra anisan'ny jerena voalohany. Matetika na miteny arany ely any permis de construire ireo olona mpanamboatra koa tsy manaraka. Mody soratana anaty plan hoe bon miakatra atreto ny avon'ny rano rehefa miakatra dia ampiakarinay atreto fa rehefa manao izy tsy ampy ny volanay fa ataonay atreto ihany ny avony. Efa fantatra hoe iny le izy dia mba tenenina ihany le client hoe tsy mety eo fanaovana an'io fa misy izao ny dikany. Any am-boalohany dia efa mila prévoir ny rehetra rehetra reny. Reny nefa misy ny atao hoe plan d'urbanisme. Dia ny plan d'urbanisme mametraka an'ireny mihitsy hoe ny avon'ny taninareo rehefa totofana dia atreto. Ankoatr'izay, anisany vahaolana ihany koa ny fanorenana ny trano amin'ny toerana ivelana Antananarivo. Efa tery eto an-drenivohitra ka manampitrotraka an'ireny fiakaran'ny rano sy ny fiotsahan'ny tany ireny ihany koa ny fananganana ny fotodrafitrasa eny amin'ny toerana tsy azo anorenana. Tena marina fa efa feno eto Antananarivo renivohitra dia tokony hisitaka kely. Tsy ampafiriny any amin'ny toeran-kafa any ivelany any antsika. Fa mila ny manaraka ny fenitra rehetra. Fanavaozana ny fantson'ny rano rehetrarehetra sy ny fanarian'ny rano rehetrarehetra ohatra. Ohatra izany ihany koa hoe ny lalana izay efa misy atao izay mahalehibe anazy fa travailler en hauteur moa fiteny anazy amin'ny teny frantsay, miasa amin'ny haavonay. Afaka mandeha ihany koa any amin'ny périphérie fa le périphérie koa tonga dia homanina le plan directeur any urbanisme zany. Homanina dia melo, le izy anie tsy hoe homanina dia melo aona fa izany miteny hoe efa misy any fa le mifandimindimby eo tsy mifanao an'ilay passation tsara ara-dalàna. Hatramin'ny dirana tao anatin'ny vanim-potoana ny fahavaratra, maro ireo trano sy fotodrafitrasa nirodana sy ny tokotany dibo-drano. Efa nisy ihany koa ny tranga fiotsahan'ny tany izay namoizana N amin'izao fotoana fanovana izao. Anisan'ny fanavaozana tokony apetraka ny fanamafisana ny fanaraha-maso an'ireny fotodrafitrasa eny amin'ny toerana iva sy manamorona rano ireny, hoy ny manam-pahaizana momba ny fotodrafitrasa. Izay fanorenana atao manomboka izao ihany koa na an'olon-tsotra na orinasa na an'ny fanjakana tokony hoentitra amin'ny fanarahan-dalàna sy ny fahasahiana mandray fepetra raha misy ny fanorenana tsy ara-dalàna. Dia iny vaovao indray no hoentsika amin'ny sento vetivety ao anatin'ny doka fohy. Mbola maro vaovao misongadina hoentina aminao rehefa avy eo. Asaina mpanajary ianao tsy saraka aminay. Avec la fibre, découvre un monde rempli d'avantages. Profite de l'installation gratuite. Et pas que, t'as aussi 50% de réduction sur les 2 premiers mois de ton abo à la fibre Family, Home et Home Plus. Et c'est pas fini. Avec la VoIP, t'as jusqu'à 4 heures d'appel fixe offert, jusqu'à 1 heure d'appel mobile offert et le Wi-Fi 6 pour une meilleure couverture du signal réseau internet chez toi. Vis le max expérience avec la fibrine, la fibre Go, la fibre Family, la fibre Home ou la fibre Home Plus. L'abonnement est à partir de 49 000 arrière TTC par mois. La fibre de Yas, c'est tout bénef. Jusqu'au 31 janvier 2026. Ny fahatokisana ny tanjona amin'ny asa fanorenana. Dimy amby folo taona izay no nisehatra tamin'ny asa fanorenana. Ny atao hoe kalitao amiko dia izay mafiorina sy maharitra. Hafa mihitsy ny Global Ciment satria mora ampiasaina, angampiasa izy ary mahafa-po hatrany ny vokatra azo. Ny fanorenana trano dia tsy vita ny fananganana rindrina fotsiny ihany fa fanatanterahana ireo nofy, fanomanana ny hoavy ary antoka sy lova ho an'ny taranaka. Feno fatokisana miaraka amin'ny Global Ciment, fantatra fa ho mafiorina ny tranonay. Ho an'ny fotodrafitrasa rehetra ataonay dia Global Ciment ihany no atokisanay. Mety amin'ny asa rehetra, tsy miova ny kalitaony, mahomby hatrany, tena manaraka ny fenitra takiana.
global ciment no ambadika ireo nofinofy ireo rindrina voatsangana ary ireo fotodrafitrasa sy ny lalana rehetra. Global ciment ho mafiorina no avy. Salama tompoko, tonga soa tamin'ny Pegasus e. Zahay dia mamokatra kidoro vita avy amin'ny mosy, tena mateza, voenja fiafy. Manitsy azon-damosina ary manampy amin'ny fitsaboana azy. Fonina azo isafidianana. Tsy tiany bibikely io tsy mandray lelana hafa. Azo andalorana. Azo atao conseil ana-canapé. Mety boela gilet de sauvetage. Ary mbola misy tapis masolotsia amin'ny loko isan-karazany, tsy mifidy toerana n'aiza n'aiza. Mahatafy soka, mora diovina sady tsy matahotra rano, nefa malefaka. Pegasus koa dia mbola manana canapé sady fandriana ary isolant thermique ilay mampangatsiatsika ny atotrano amin'ny andro mafana sy mihazona ny hafanana amin'ny andro mangatsiaka. Dia tonga varaliana fa misy refizety. Assurance Art, dimampolo taona ny ilanao. Tavaverina soma tsara to anatin'ny tapany faharoa ny fampalalam-baovao indraisika amin'izao fotoana izao. Mbola verina trano ny araba tompoko lasy tompoko vavy mbola sainam-panajana ianao anaraka izany hatramin'ny farany. Fa lafim-baovao hafa mihitsy manodidina ny 5 taona no azo lazainy ho antsotra ny soavaly iray avy eo amin'ny 4 taona io no manomboka manjavona ny masony. Raha nambarany iray mpianakaviany iray izay miompy soavaly efa taona maro eo amin'ny renivohitra faritra Vakina Karatra. Andeha arahantsika to anatin'ny zanam-pandaran'ny kolontsaina izay tontolo ny soavaly ao Antsirabe izay. Renivohitra ny faritra Vakina Karatra no anisan'ireo tanàna izay ahitana soavaly betsaka indrindra eto Madagasikara ary anisan'ny mampalaza sy mahasarika mpizahatany maro hitsidika eto amin'ity tanàna ity izany andraka ankehitriny. Raha ny tantara sy ny lovan-tsofina dia tamin'ny vanim-potoanan'ny fanjanahantany no hiditra teto Madagasikara voalohany ny soavaly ary anisan'ireo faritra nahitana izany teto amin'ny faritra Vakina Karatra ary nanana ny tantara manokana ny tanàna Antsirabe indrindra fa ny resaka azakazan-tsoavaly. Amin'izao fotoana izao dia ety amin'ny arabe ny fahaleovantena sy ety amin'ny Gara sisa no tena ahitana ireo soavaly ary efa lasa fitadiavam-bola no izay tsy fisian'ny azakazan-tsoavaly izay intsony. Raim-pianakaviana iray izay efa ho 5 taona mahery no sehatra teo amin'ny fikarakarana sy fiompiana soavaly ary efa mpitondra soavaly maty anina tamin'ireny azakazan-tsoavaly taloha ireny no hiaraka amintsika amin'ity anio ity. Manana ny tantara manokana ho izy ny soavaly teto Antsirabe ary tsy mety le filaza izany mandraka ankehitriny. Ny soavaly loatra amin'izay ka hatramin'izao dia mbola tsy hita izay hoe tena mbola naharatsy anazy ary tsy le filaza mihitsy izany ny atao hoe soavaly. Soavaly izany dia nampalaza Antsirabe ary ny fotoana mako izay nanao-kosa atao amin'ny podrome maletsaka ny anona tao. Izao le toerana izao lasa nanaovana trano daholo ary ny tenako izao mihitsy ny anisan'ny lalao teo dia rehefa taty afara izy lasa nanao trano le lasa trano le izy dia lasa hoe mampalahelo le fa ny tsara izany tokony mba hoe averina kely mihitsy izany le sotoavina amin'le soavaly. Dia mahita le olona atraty afara izany tena izany tokoa ve le hoe soavaly fa ny soavaly tompoko dia sport sady kilanao mahafinaritra tsy misy tako izay hoe maharatsy anazy loatra amin'izao. Dia io izany ny tena hoe nampalaza Antsirabe raha ohatra hoe natao izany tena hoe ohatra ny fitsangatsangana eto Antsirabe izany dia soavaly ary soavaly nefa dia mbola hatramin'izao tsy hitako izay maha le filaza anazy fa mbola tsara foana le izy. Raha ny tantara hatrany dia nisy karazany maro ny soavaly ary ireo soavaly izay nampidirina teto Madagasikara tamin'ny andro fanjanahantany dia avy any amin'ny tany arabo avokoa. Taty aoriana rehefa niroborobo ny fiompiana soavaly dia nahitana karazany hafa indray no hiditra teto Madagasikara. Ary amin'izao fotoana izao dia azo lazaina fa efa anisan'ireo karazan-tsoavaly tsara izay antsoina amin'ny teny vahiny hoe percheron ireo soavaly eto Antsirabe sy ao Ambatolampy. Ny percheron dia anisan'ireo soavaly lehibe sy matanjaka avy any Frantsa ary ny soavaly arabo indray dia anisan'ireo soavaly kely fa matanjaka ary mazaka mandeha halaviran-dalana lavitra. Amin'izao vanim-potoana izao dia efa manomboka amelan'ny taranaka ny soavaly eto Antsirabe. Raha taloha saika nahitana pipo soavaly avokoa isa-pokotany, ankehitriny efa fokotany 3 sisa no tena ahitana izany
piompo soavaly izany raha ny fanadihadiana natao. Soavaly teto Antsirabe aloha zany dia presque tamin'ny voalohany izy métis arabe. Hitanao le métis arabe zany le soavaly gasy. Dia nisy soavaly avy any Afrique du Sud tonga teto. Dia nikroazina tamin'iny dia lasa miverina 2100. Dia zao izy efa lasa ohatrany efa pire 100 daholo. Dia ireo soavaly hitanao ireo soavaly manodididina ananana eto ireo efa pire 100 reo. Reo zany le soavaly gasy teo le métis arabe taloha efa tsy dia misy tsony. Efa le croazina dia lasa hatrany Afrique du Sud nisy soavaly tonga teto tao be valala moa natonga avy zany tsy haiko tamin'ny diomi. Dia ino no lasa croazina dia lasa mepire 100 daholo arakaraka mapire 100 izy mampivoatra le soavaly. Dia mevitsy le izy amin'izay nefa lasa le olona ohatrany mpanampanan-karena reny tao. Soavaly lasa mialany taranaka satria tsy ataony olona ina le soavaly. Soavaly any amin'ny valeur. Ohatra hoe ilaina le izy ohatra hoe tsy angalana zesika ve ny be da be ohatra ny eritretra angalana zesika nefa ny tena marina amin'io tokony mba hanaovana zany ampianarana ny ankizy mitagny mba mahita le amin'le hippodrome io manao course zany le izy dia lasa miverina ho azy verina le fitiavana le soavaly dia miroborobo amin'izay le izy. Mila fikarakarana manokana ny soavaly ary tsy toy ny biby rehetra ny fikarakarana azy na ara-tsakafo io izany na ara-pahasalamana fa samy hafa mihitsy. Vao herintaona monja ny soavaly iray dia efa hita fa lehibe ny vatany ary maharitra eo amin'ny 5 amby 30 taona eo no azo lazaina fa antitra ny soavaly iray. Misy azy ireo mbola mahatratra hatrany amin'ny 4 taona raha ny nambarany ity raim-pianakaviana iray izay mpisehatra eo amin'ny fiompiana soavaly eto Antsirabe ity. Raha ohatra hoe fomba fitezana azy dia misy mahasamy hafa satria ny soavaly tompoko dia eo amin'ny herintaona dia efa lehibe 3 taona eo izy afaka misahy. Dia rehefa misahy izy 12 volana latsaka herinandro mitondra kibo amin'iny ino iny zanany iny zany mitondra kibo amin'iny 12 volana sy tapany na 12 volana latsaka herinandro manodididina eo zany ny fotoana hiterahany. Mitondra ela be nefa izy voateraka dia mitsangana dia mitriva afaka andray andro izy dia hitanao fa mitrifatrifana kely ohatr'izany. Fa fa ny ombe 7 volana dia maletaleta ohatra ny anay aloha zany hitanao le mahazatra fa raha ohatra izay zao ampiompina omby be nona dia sarotra fa ny soavaly dia anay mihitsy no mitrety anazy ohatra ny tenako moa zany dia sady mba hoe na tsy nianatra tamin'le resaka vétérinaire fa eo azy le izy teo ampelantanana le izy dia fantatra hoe marary io izay no manao ny fikarakarana azy rehetrarehetra zany fa tsy dia sarotra le izy amin'ny ankapobeny noho nefa fahazarana moa zany dia tsy dia sarotra le rehefa voka hiasa ity izy efa zatra efa habité tsara amin'ny lasela izy tonga dia hoe diovina tsara aloha izy dia afaka le madio tsara iny izy dia apetaka ny seza dia mandeha miasa ity dia mantratra eo amin'ny 9 taona izy miasa lehibe tsara eny izy. Raha ohatra tsy zany ny accident sy ny aretina ohatra ny biby rehetra dia eo amin'ny 5 amby 30 teo eo izy 30 taona 5 amby 30 taona izy viva antitra. Fa rehefa manomboka tsy dia mahita tsony ny masony amin'izay ngamba zay votadarako le soavaly. Soavaly zany manomboka herintaona sy tapany izy dia efa ngeda ohatra ny reniny dia manomboka eny amin'ny 5 amby 30 na 40 taona eo izy ny lehibe efa antitra. Raha mbola tsara karakara azy izy mety misy faiblesse kely ny voto kely ny tonga ny masony tsy dia mahita. Izay zany ny fahateran'le izy. Raha izay mahakasika amin'ny fikarakarana ny soavaly fa andeha ho fantarintsika indray hoe tetina eo amin'ny ohatrin'ny eo zany ny vidin'ny soavaly iray. Raha soavaly iray aloha ato eo amin'ny 10 millions d'ariary eo zany manodidididina. Fa amin'ny anay moa zany tsy hoe dia izay mihitsy no mividy an'izy 10 millions d'ariary de plus fa ny le ray aman-dreninay nanana teo aloha dia lasa mitazominay le rasin'le izy dia mbola tezanay le soavaly hatramin'izao ary izay ve nividy an'izany dia hividy soavaly 10 millions d'ariary hoe non tsy hividy an'izany zay fa le rasin'le teo amin'ny ray aman-dreninay nitazominay dia zay mahatonga anay mbola manana le soavaly hatreto fa afaka be da be mividy dia mahatratra 15 millions d'ariary ny vidiny sao miakina amin'le rasiny zany fa tsy voatery rehefa soavaly nefa dia 15 millions d'ariary daholo. Manodidina ny ray alina ariary ka hatramin'ny 5 sy ray alina ariary raha teratany malagasy ny mitaingy soavaly eto Antsirabe miodidina ny gara sy ny arabe ny fahaleovantena. Raha ho an'ireo mpizahatany vahiny kosa dia manodidina ny 3 alina ariary mihoatra raha hiteto ireo vohitra sy hitsangatsangana toy ny hoe makany tretrivana miakatra eny amin'ny vohitra mandray. Sady fafinaretana no fanatanjahantena ny fitainganana soavaly raha ny nambarany ity raim-pianakaviana ity hatrany ary tokony ho izy ny sehatra manokana mahakasika ny fampianarana taingy soavaly eto Antsirabe ho fampianaran'ireo ankizy izay liana amin'izany sy ho fampiroboroboana ary fampandrosoana ihany koa ny sehatra fiompiana soavaly. Ny tsara ny manana soavaly zany tena marina fa mba manentana ny tsy haiko hoe le eto Antsirabe ve samy fitondrana zany mba amelona le course soavaly sy le resaka fiompiana soavaly eto Antsirabe zany dia mba manentana anareo ihany koa zany mba ilalohan'le soavaly fa soavaly tompoko dia sady sport izy kilalo mahafinaritra izy zavatra mahafinaritra zany dia soavaly ohatran'ny tenako moa zany dia anisany ety anazy dia mba angataka mba miteny anareo koa mba tia avy le soavaly fa mahafinaritra. Araka izany dia anisan'ireo biby fiompy tena manamarika ny renivohitry ny fatrovaky karatra ny soavaly ary anisan'ireo mahasarika mpizahatany maro ho tonga dia toerana. Fa manodidina ny 10 isanjato amin'ny vehivavy iray tapitrisy ny tahapahafatesany omamiada ny voziny tranjaza isan-taona araka ny tatitry ny fikambanana iraisam pirenena momba ny fahasalamana ny OMS vahaolana ny fampidirana ny vaksiny misoroka izany eto Madagasikara izay manaraka ny fentra OMS ho ny mpitsabo isaraka izany vaksiny fahobe misoroka io aretina io ho an'ny tovovavy sy hifika hatramin'ny 14 taona ny fa 14 hatramin'ny 19 ny volana Desambra ho avy izao. Tsara soarvelo.
Ahitana tranga vaovao 5 amin'ny vehivavy iray eto sisa taona ny omamiada ny vozony tranjaza araka ny tatitry ny OMS na ny fikambanana iraisam-pirenena momba ny fahasalamana. Mandrina ny 50% ny tahapahafatesana amin'ny ankabeny. Arety ny taovam-pananana avy amin'ny tsimikaretina antsoina hoe papillomavirus humain na ny HPV izy io raha ny fanazavan'ny mpitsabo. Miseho eo anelanelany iray ka hatramin'ny 9 volana aorian'ny fahazona ny tsimikaretina. Fomba mahomby isorohana ny fianaky ny HPV miteraka ny omamiada ny vozan'ny tranjaza ny fanaovan'ny zatovovavy vaksiny eo anelanelany 6 hatramin'ny 14 taonany ho ny mpitsabo. Ny vaksiny aty HPV dia vaksiny iadibana amin'ny cancer du col na ny omamiada ny vozon'ny tranjaza. Ny vaksiny ampiasaitsika eto Madagasikara dia ny vaksiny Secoline nahazo ny approbation ny comité scientifique ao amin'ny OMS izy io ary monodose na indray mandeha atao ihany. Dia vao ataonao iny indray mandeha dia maharo an'ilay zazavavy hatramin'ny mandra-pahafaty moa zany raha zay no azo ilazana azy. Afatsy ny séropositif ihany amin'ny VIH dia ny azy mila deuxième dose afaka enim-bolana. Ny antony manokana ny safidianana an'ilay salantaona 7 ka hatramin'ny 14 taona dia noho ny eto Madagasikara ny premier rapport sexuel na ny firaisana ara-nofo voalohany dia eo amin'ny 13 taona amin'ny ankapobeny. Dia satria ao anatin'ilay fotoana mbola tsy anaovan'ilay zaza firaisana ara-nofo zay dia tena ambony be ny tahampiarovana azony raha ohatra ka manao an'ilay vaksiny izy ao anatin'izay salantaona zay. Isaraka izany ny fanaovam-baksiny fahobe misoroka ny omamiada ny vozony tranjaza izay karakarain'ny ministera ny fahasalamam-bahoaka ny 14 hatramin'ny 12 desambra ho avy izao eny amin'ny tobim-pahasalamana manerana nosy sy eny anivon'ny sekoly miankina sy tsy miankina ary sekolim-pinoana. Nanamarika ny fetiny taranaka ny fiangonana FGKM Jerusalema vaovao Mahajanga. Isan'ny fotoana ny arahany kristiana rehetra nankalaza n'Andriamanitra ny fetiny taranaka eo anivon'ny fiangonana ka nanolorana ny fanatitra ahafahana manatanteraka ny asa eo anivon'ny fiangonana. Onnasaina. Fa tahaka ny lanitra vaovao sy tany vaovao ataoko no aharitra eo anatrehako i Jehovah. Dia toy izany ny aharetany taranakareo sy ny anaranareo. Isaia 40:20 io no teny soratra masina nety ny fiangonana FGKM Jerusalema vaovao eto Mahajanga nankalazana ny fetiny taranaka ny alahady 30 novambra teo ho voninahitra Andriamanitra ka fotoam-pivavahana lehibe no nentina nanatanterahana izany. Dia ny fisaorana n'Andriamanitra lehibe raha nametraka an'izany teo am-pelantanany dia ny tanterahany satria izy moa no mahefa ny zavatra rehetra. Izy no nitaona ny taranaka rehetra ny ainga avy tany amin'ny toerana misy azy tany. Izy ihany koa no nanome ny fahasoavana rehetra na ahafahan'ny taranaka ny seho hitondra fanatitra teto amin'ny tempolon'Andriamanitra. Misaotra n'Andriamanitra be da be dia misaotra n'ireo taranaka rehetra ihany koa tonga teto. Mandidina ny 20 eo ireo kristianina avy amin'ny taranaka 430 nanotrona ity fotoan-dehibe teo anivon'ny fiangonana FGKM Jerusalema vaovao teto Mahajanga ity. Zany ny tanjona dia ny atongavany zanakam-pelezana ny seho zanakam-pelezana eo atren'Andriamanitra amin'ny fanaterana fanatitra tahaka ny nataon'ny zanak'Israely tamin'ny fotoan'androny. Dia enik'aja enim-boninahitra izao fankalazana izao ary eto dia efa manentana sady ho an'ny zanakam-pelezana amin'ny taona ho avy satria fankalazana fa 12 taona ny nisin'ny fetiny taranaka teto amin'ny FGKM Jerusalema vaovao izay kalazaintsika amin'ny taona ho avy. Niara-ny faly, niara-ny deran'Andriamanitra ny taranaka i Jerusalema teto amin'ity fiangonana FGKM Jerusalema vaovao teto Mahajanga ity nasehon'Andriamanitra teto ihany koa ny voninahiny ka tao anatin'ny filaminana natanteraka no nanatanterahana ity fotoan-dehibe fankalazana n'Andriamanitra ho an'ny fetiny taranaka natao teto amin'ny fiangonana FGKM Jerusalema vaovao ity. Akoatra ny tsy fahaizana mitantam-bola, tsy maharaka ny vola mivoaka sy ny vola miditra ao an-tokantrano ihany koa ny ankamaroany ny mpivady ao an-tokantrano amin'izao fotoana, antony mahatonga ny korontana matetika. Anampiana azy ireo araka izany tanora miisa 2 manaraka ny lalam-piofanana gestion sy informatique no ny fanometanana ka nanangana ny plateforme de gestion web afaka hidirana sy manampy ny tsirairay memempona Daniela Minmarso.
no ny rotoroto tsy maharaka ny vola mivoaka sy ny vola miditra ao an-tokantrano intsony ny ankamaroany isa-tokantrano amin'izao fotoana manampitrotraka ny tsy fahaizana mitantana antony nandrisika ireto tanora mianada manaraka ny lalam-piofanana gestion sy informatika ireto iroso amin'ny fananganana plateforme de gestion web kintana gestion tahiry ahafana manampy ny isa-tokantrano amin'izay fahaizana mitantana sy mikajy vola ao an-tokantrano izay marobe n'olo ohatra hoe anatina tokantrano zay dia marobe olona tsy maharaka ny vola miditra sy ny vola mivoaka dia ohatra mampiasa an'le tahiry izy dia afaka mijery afaka ampidirinao ny dépense rehetrarehetra sy ny revenu rehetrarehetra dia mahazo ny analyse de tahiry izy avy eo ohatra hoe tamin'ny fotoana zao tena nandany dia ty ny dépense tena nisy tamin'ny volana ty manamora ny fitantaram-bola tokantrano. Ankoatra azy mianada maro ireo tanora tia karokaroka saingy sakana ho azy ireo ny tsy fampiny ny oenti-manana oenti-manangana tetikasa sy ny maro hafa antony anaovany ireto tanora ireto antsoavo amin'ireo tompony andraikitra manam-pahaizana ihany tanora ka tokony jerena akaiky surtout amin'ny resaka le innovation amin'izao sy ny teknolojia mandeha amin'ny fotoana zao le tena olana amin'ny resaka fananganana projet ngamba dia resaka ny financement ohatra mety misy tanora manana projet fa amin'le resaka financement zao tena misy problème kely dia any amin'le resaka fikarakarana dossier iny koa somary sarotsarotra kely manangana entreprise satria misy an'le resaka taratasy le légalisation sy ny matriculation ohatrohatran'izay dia somary sarotsarotra kely iny raha iverenana isan'ny miantoka betsaka ny fampandehanana ny tokantrano indrindra maloana ny fahasairanana ankehitriny izay fahaizana mitantam-bola izay antony ilana ny fanofanana ny tsirairay indrindra eo amin'ny resaka fitantanana ho iantrany ireto tanora ireto resaka irasan'ny pirenena indray tompoko lasy tompoko vavy no hoentsika manakatona ny fampalalam-bavao amin'izao alina izao isoriny anao nanaraka izany hatry amin'ny farantsy mamy fotoananao ho an'ny rampitso indray veloma tompoko. Assurance Art, Dimampolo taona ny ilanao. Vous a présenté Nivava. Tout pour transformer vos projets en réussite. Cette année, donnez vie à vos projets avec nous. Global Ciment no ambadika ireo nofinofy ireo rindrina voatsangana ary ireo fotodrafitrasa sy ny lalana rehetra. Global Ciment ho mafiorina no avy. Salama tompoko tonga soe tamin'ny Pegasus zay dia mamokatra kidoro vita avy amin'ny mosy tena mateza voanja fiafy. Vous a présenté Nivava. Avec Yes, c'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV.